Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Hoy ny tenin'Andriamanitra, dia hoy Jehova tamin'i Josoa, aza matahotra na mivadi-po ianao, eto miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika, ka miainga. Amen. Misaotra indrindra ry Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina, nahatratraranay ty maraina ity ka mbola nanomezanao ny mpaminaninao fa izay ampatsivinao anay amin'ny andron'io ity fa hoeto ny vahoaka ka miangahy. Dia mianga tokoa sy niasa ianao Jesosy Kristy Tompo tamin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka dia mbola velonay natrapamonjeny zahay nahazo ty tombonandro ity indray. Manoroka ny tongotra masina izay miarabanao mpanetretena ilay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany. Fa iza moa ny tahaka anao? Tsy misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ianao ilay niran'Andriamanitra ray hitondra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Ary mbola tsy tafandrimandry ianao Jesosy, fa mbola mitsena anay amin'ity maraim-baovao ity amin'ny alalan'ny vatsim-panahy izay tianao iainanay sy hitoetra ty anatinay ahafahanay mamakivaky ny tontolo andronay sy ny andro sisa rehetra izay iainanay. Dia mitenena raha Jesosy araka ny fombanao, fa voninkiana anao izay mpanomponao. Alleluia. Amen. Ampitiavana no hiantranoana amin'ny tokantrano izay misy antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary dia ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, ny fampiraisana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary ny fitarian'ilay fanahy masina feno fahendrenany ho amintsika tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny fahatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny filazantsarany Luka 7:20, andininy 20 sy ny 20. L'Évangile selon Luc chapitre 13, versets 18 et 19. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy, tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona no anoharako azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay nalain'ny olona ka namboleny tao an-tanimbolony, ary naniry ka tonga hazo, ary ny voromanidina mitoetra tao amin'ny ratsany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mitarika antsika amin'ny lohahevitra sy ny lohateny hoe aiza eo amin'ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra. Aiza eo amin'ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra? Jesosy Kristy dia manao fanoharana matetika rehefa ampita fampianarana ho an'ireo zanak'Israely izay nino azy. Teto amin'ity andalatsoratra masina ity izy dia ny voatsinapy no nanaovany fanoharana izay anoharany momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voatsinapy dia voa kely indrindra tamin'ireo karazana voa fa mafy ny mpamboly tao Palestina tamin'ny andron'i Jesosy. Rehefa mitombo ny faniriny voatsinapy io dia lasa azo mijoalajoala be tokoa izy io. Inona ary no tian'i Jesosy holazaina amintsika manoloana an'izany fampianarana izany? Isika tsiraray izay mihaino ity vatsim-panahy ity dia ambaran'ny Tompo fa ny tenantsika, ny fiainantsika dia tahaka ny zaridaina iray izay tiany hamafazana izany voatsinapy izany koa. Ka ao anatin'ny fotsika no faritra izay tena tian'ilay voatsinapy haniriana, ka tonga ny fiainantsika tahaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mba hahatonga izany fanjakan'Andriamanitra izany toetra ao anatin'ny tsiraray nefa dia misy fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy raisina eny am-boalohany. Safidy izay nataon'ity lehilahy iray teto amin'ity fanoharana ity, nalainy sy noraisiny ilay voatsinapy dia nafafy ny tao amin'ny zaridaina natao amin'ny tanimbolony, dia nanana faharetana izy, dia nisy tokoa vokatra tsara teo amin'ny taniny, ilay voa kely indrindra lasa hazo lehibe. Tahaka izany koa ry havako ny fanjakan'Andriamanitra.
rehefa velanao ankatoerana eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra ka hampandrinao anatin'ny fonao amin'ny fankatoavana sy ny fanatanterahana azy, arahina faharetana dia ho hitanao ny vokatra tsara izay mampitolagaga sy mahagaga amin'ny lafiny rehetra. Fa ny voalohany tokony ho hita amin'izany vokatra izany dia ny fiovan'ny toe-po, ny toe-tsaina, ny toe-panahy. Fatandremo aza ampitoviana mihitsy amin'ny hoe izao indray hono ny malaza ny digital, dia rehefa vita ny digital dia ny développement personnel pour la réussite. Dia inona indray koa avy eo? Satria izany miazaka izany izao tontolo izao indrindra fa ny tanora, satria tia hisongadina amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra dia adino ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina 12:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Fiovan'ny fomba fiainanao sy ny fitondran-tenanao no mila katsahinao faharoa. Ary ny fahatelo dia ny fiovana amin'ny lafiny rehetra rehefa avelanao tokoa ny tenin'Andriamanitra hanao opération eo amin'ny fiainanao. Jereo stadio tsara ny tantaran'i Zakaiosy, izay fantatritsika tsara ny tantarany. Zakaiosy dia sefon'ny publicain, ary ohatra mivaingana sy hitantsika ao amin'ny Baiboly. Hitantsika ao amin'ny filazantsarany Lioka 7:15 izany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe, indro Tompoko, ny atsasaky ny fananako, omeko ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efa treny izany. Izany hoe rehefa navelan'ny Zakaiosy izany naniry tao anatin'ny fony sy tao anatin'ny sainy sy ny fanahy ilay voatsinapy, dia tonga dia niova tanteraka ny fiainany manontolo sy ny toe-tsainy, ary dia nanonitra izy izay rehetra fanambakana nataony tamin'ireo olona izay nampiarina izany. Ary dia hitantsika tsara eo amin'ny 9 sy ny 10 tao amin'io filazantsara Lioka 7:12 io, ny valim-pity azo ny Zakaiosy tamin'i Jesosy rehefa nibebaka, rehefa nanenina, dia nisy mihitsy ny changement de comportement tamin'ny fahatongavana sy ny fanatrehan'ilay tompo ny fanjakan'ny lanitra. Gaga sy talanjona avokoa ny vahoaka rehetra tamin'ny vokatr'ilay voatsinapy teo amin'ny fiainan'ny Zakaiosy ka natonga azy olom-baovao. Tsarovy ry havana fa tsy afaka ny anovany tenantsika amin'ny herin'ny tenantsika samy rery-tsika, kanefa kosa avelao ny fanjakan'Andriamanitra hitoetra ao anatinao, dia ny teniny izany amin'ny alalany fiasan'ny fanahy masina dia ho hitanao ny fiovana mahery vaika tsy takatry ny sainao, fa ny impossible ho lasa possible iréaliser. Ary dia anisan'ny vavolombelona velona koa ianao anapirofo fa tsy misy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra tao. Anio ara, ampioreny mafy ny finoana fa ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny voatsinapy dia misy hery miafina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tahaka ny hery ao anatin'ny voatsinapy ihany. Kely sady tsy tohinina izy eo am-piandohana, fa ny vokatra entiny kosa lehibe sady mavesa-danja. Ny tsy ambaratelo ny fandresena dia ny mampifantoka ny maso amin'i Jesosy Kristy Tompo, ampinoana ka mandaza izay zavatra hita amin'izao tontolo izao. Mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra
ary tsy mitsahatra mihaino ny feon'ny fanahy masina. Manaiky hijaly amin'ny fiadinany ratsy sy ny filany nofo rehetra izay tsy araky ny filazantsara ny Kristy Jesosy ka mandray ny fiadin'Andriamanitra rehetra. Rehefa izay rehetrarehetra izay no tanteraka dia ho tonga kotsika ho fialokalofan'ireo voromanidina sy ireo zanak'Andriamanitra maro eo amin'ny ratsana sy ny aloka izay an'irin'ilay voatsinapy ka tonga azo mampitolakaka. Petraka amiko sy aminao ny fanontaniana hoe aiza eo amin'ny fiainanao ary ny fanjakan'Andriamanitra. Vavaka isika. Jesosy malalo, ny fanjakanao tokoa ny defa tonga eto amin'izao tontolo izao. Aza vely izay tsiraray avy hamitaka ny tenanay ka sanatria ho tanteraka aminay ilay tenina hoe tonga teo amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Oka Jesosy izay tsiraray avy anokatra ny fonay ka aniriny izany voatsinapy izany, ary dia irobona tokoa aniry atanjaka izany voatsinapy izany eo amin'ny fiainanay tsiraray avy, ka tonga ny fanjakanao anjaka eo amin'ny fiainanay, ary dia napakevitra izahay hiova tokoa amin'ny toe-po, toe-tsaina, ny toe-panahy, ahatanteraka ny fanjakanao aty anatinay, ary ahatonga ny fahatanterahana ny teninao hoe ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra tao. Ampitombo ny finoanay Jesosy, ataovy manana faharetany izahay mba hamoha aty anatinay bebe kokoa hatrany ilay voatsinapy dia ilay teninao tonga novo teto amin'izao tontolo izao. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy Jesosy, matokia fa izao ihany, aza matahotra. Ho tanteraka amintsika tsiraray avy izany tsodran'Andriamanitra izany. Hoanao kosa ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, nidera sy niazara ny voninahitra mandrakizay. Aleloia.